dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fampahirezantsika izao. Tsy takona fiainana amintsika ny toejavatra mitranga manoloana ny aretina izay miely, ireo indrindra no hanetanana ny vahoaka sambatan'olona tsirairay avy mba hitandrina sy hanaja ny fipetra ara-pahasalamana manoloana ny arety mandringana, ary tsy eto amintsika fotsiny fa manerina an'izao tontolo izao, kanefa mahatralavitra noho izany misy antso ataon'Andriamanitra amin'ny olona mba hitodika ka hiverina tanteraka aminy ho tonga amin'ny fibebahana, mba tonga ny loza tsy handringana. Miloman'izay andraisantsika ny teny fampahirezana dia hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra iray eo, misaotra anao izahay satria tsy mitsaha miteny ianao ary manoloana ny zavatra hatrehanay. Tsy vaovao raha ny soratra masina fa efa nampitandrina ianao, fa izahay no manjeny ny andro lava ka mieritreritra fa mandeha ho azy ny fiainanay ary tsy miraharaha ny loza izay fa ambaranao hitondra fandringanana ety amin'ity izao tontolo izao ity, satria mandalo ny fiainana eto. Fa misy ny fiainana mandrakizay izay hohaninao, hoan'ny olona matoky anao, kanefa na eo ary ny loza izay mamely dia mampanantena fiarovana sy famonjena ianao. Angatahana aminao dia ny fanahinao masina no oka hiasa aminay isan'andro isan'andro mba hanana ny fanetretena manoloana ny fitantananao, tahaka ny hanajana ny fipetra ara-pahasalamana izay tanterahana mba hiadivana ny valanaretina, dia meo anay ny fomena kirian'ny fanahinao mba hanajana ny fipetra apetraka ao izay antoka ahafahanao miaro anay, mametraka am-pilatananao ny fiainan'ny firenena, mafy ny zavatra andalovana kanefa sy ho ny voninahitra ao tompo. Manoloana ny toejavatra mitranga fa mampanantena zava-tsoa ianao, ary eo anatin'izany toejavatra sarotra izany no tianao hanehoana ny voninahitra ao dia mpahirezo ny olonao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia faly miarapa-tsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Ny teny izay efa noraisintsika hatramin'ny andohan'ny taona dia ny Deutéronome 3:telopolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mahireza sy mahatanjaka, aza matahotra namana azy fa Jehovah-Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andahoanao na hafoy anao izy. Teny toky nampitondraina amin'ny Mosesy omena ny Josoa izay hitarika ny zanak'Israely efa niala tao amin'ny tany Egipta ary mizotra andeha ho any amin'ny tany Kanana. Manomboka kivy ny olona satria lavitra ny lalana ary mbola betsaka ny fahavalo, tsy maintsy sedraina, ary izay indrindra no mahatonga ny teny fikasana omen'Andriamanitra ny zanak'Israely izay antonona antsika koa amin'izao vanim-potoana izao. Nampanantena tany tondra-dronao sy tantely Andriamanitra izay isiny ny fitsaharana sy ny fiadanana ho an'ny zanak'Israely. Tsy mora nefa no hidirana amin'izany, fa maro ny fahavalo misakana. Dia tahaka antsika koa eo amin'ny firenena, arakaraka ny hikatsahana ny fivoarana mba hiadanan'ny vahoaka, tsy maintsy misy foana ny fahavalo. Ary tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, ireo fahavalo ireo tena mahery ary hitady ny fomba rehetra hisakanana ny zanak'Israely tsy hiditra amin'ny tany Kanana. Dia torak'izany ihany koa, tsy hoe moramora ny fivoarana izay hatrehana,
fa be dehibe ny fahavalo zay isakana mba tsy sy ny fiadanana eo anivon'ny firenena ary miasa ny fomba rehetra ny satana ny fanaratsy eo anatrehan'izay ary izy tsy hoe miditra mivantana fa mampiasa ny toe-javatra maro isan-karazany eo anivon'ny olona, mampiasa olona ihany koa izy zay tsy mahalala n'Andriamanitra, zay tsy misaina, zay mety ho fiefarany fa de hitondra fisakatsakana na ny fomba maro tsy takatra ny saina. Ary tsy gaga tsika am'izao vanim-potoana raha mahita fikotrehana korotana vetsy averoa, tsy mijery zay mety ho tombotsoany rehetra satria araka ny nambarantsika hoe ny toetra takiana amin'ny mpanjaka na mpitondra firenena de toetra feno fanetretena, vonona hanampy ny vahoaka mba haharetany eo amin'ny fitondrana ary tsy vitan'izay hoe fanompoana ny vahoaka zay tsy vitany hoe haharitra fotsiny fa isin'ny tanan'Andriamanitra mitsotra hitantana azy mba hahatonga fandresena, mba hahatonga lafatra ny zavatra kendreny rehetra. Ary zany de miara-miasa amin'ny mpanolotsaina sy ny mpanompon'Andriamanitra zay tsy tia kolikoly kanefa mpanompon'Andriamanitra ihany koa zay tsy ampanantena zavatra bokaty fa milaza ny marina. Ry zany indrindra no nandraisana nyty Deutéronome toko faha 1:30 ty satria tao anatin'ny fahakiviana ny zanak'Israely fantany tsara mihitsy fa mizotra tsy moramora hiditra ao any am'le tany nampanantenainy izy, kanefa kivy ny fanahany no ny lalan-davitra sy ny fiatrehana ny fahavalo. Ary tsy manary azy nefa Andriamanitra eo anatrehan'izay fa manome toky mba hery sy hatanjaka aza matahotra ozy namana azy zany hoe tsy atahotra an'ireo fahavalo ireo fa ny teny toky zay tokony ho raisitsika de hoe Jehova Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao a, tsy andao anao na hafoy anao izy, zany hoe azo antoka zany fa tsy maintsy ho tafiditra eo amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Inona moa ny tanjona kendren'ny Satana? Tsy miditra mivantana izy ozy tsika efa miasa amin'ny fomba rehetra amin'ny alalan'ny toe-javatra iainana andavanandro, misondrotry ny vidim-piainana, ny aretina, fikotrehana korotana vetsy averoa zay amin'ny alalan'ny olona zay ampiasainy mba tsy hatonga ny zanak'Israely hiditra any amin'ny tany Kanana ary tsy hatonga ny firenena ho tonga amin'ny fivoarana tanteraka. Fa reny rehetrarehetra reny loza zay mitranga zay tsy tapina fiainana amintsika am'izao vanim-potoana zao. Tsika de nilaza mihitsy hoe ny taona 2022 tsy zavatra mora no hiatrehantsika an'izany, be dehibe ny toe-javatra hitranga tsy ampozina de tsika fitohizan'ny valinaretina zay mamely zao tontolo zao. Raha ny zavatra mitranga de tao amin'ny firenena fotsiny ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny loza maro isan-karazany, fikotrehana korotana avetsy averoa zay tsy mitsahatra ary indrindra koa hoe tena taona zay iomanana ihany koa ny amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena ary matetika rehefa katoko zay fifidianana zay de mitranga daholy io zavatra tsy ampozina rehetrarehetra io zay tsy vitany hoe hiteraka fahasahiran-tsaina sy fahoriana ho an'ny vahoaka fa miteraka korotana, fahoriana eo anatrehan'ny olona zany rehetrarehetra zany. Ary zay le fisehoan'ny fahavalo zany rehetrarehetra zany nefa rehefa tena jerevantsika tsy mitsaha mitombo ny loza. Raha tato ato zao hitatsika ny orana mikija zay atahorana isin'ny tondra-drano zay miteraka fiotsahan'ny tany, faravan'ny trano, fahafatesana maro isan-karazany tsy tonga ho azy zany rehetrarehetra zany aty amin'ny fiandohan'ny taona fa
fanaporofon'Andriamanitra fa marina ny teniny tsy mora ny zavatra andalovany ary io na tonga antsika nyresaka ny Daniela hoe taona 124 de vanim-potoana anankiray zay nisedrany ny vahoaka malagasy mihitsy tao anatin'ny laforondrehatra fitaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego fa ny zavatra nitranga tamin'izay vanim-potoana zay nefa de tafavoaka velona tao izy tsy maintsy na nanana fahefana taminy ny afona de ny kely azy ary tamin'izany tamin'ny heritaona de ny fikasana zay nomena atsika de hoe mandafo manodidiny Jehova ary voninahitra eo afovoany zay le voninahitra eo afovoany zay de ny fisiny le zanak'Andriamanitra tao anatin'ny laforo nyrehatra avo afaka nefa ny taona 2021 de nyteny zay niaraka tamin'izay ihany koa nidirantsika tamin'ny taona 2024 de tahakany Daniela zay nalatsaka tao andavaky ny leona vokatry ny fahamarinana zay nitazonina tsy hoe nandeha tamin'ny marina akory de ilamindamina ny fiainana ary zay madiso hevitra mihitsy ny akamaroany mpanompon'Andriamanitra zay mampanantena zavatra pokaty hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra de milamina ny fiainana fa vao mandeha amin'ny marina ianao de tsy maintsy misy mpanenjika mandrakariva ary zay no mahatonga an'io karazana loza miatra amin'ny firenena io amin'ny vanim-potoana zay milaza pahabe maso mihitsy ny mpitondra fanjakana fa miaraka amin'ny Jehova de tsitsitsy mihitsy Satana ampiasa olona mba hitondra fanakatsakana na fivoarana maro isan-karazana zay kendrena ho tanterahana ary teo anivony zanak'Israely ara tamin'izany vanim-potoana zany tao Babilôna rehefa tonga ny fanafahana de misy mihitsy mpikaramanady zay mody miaraka amin'ny zanak'Israely kanefa hitondra fotsiny fandravahana ny zavatra tiana ho tanterahana eo anatrehan'izay rehetrarehetra ary zay no ilana mpitondra fanjakana matsilo saina mahay mijery ny mpanolotsaina miara-miasa aminy mba tsy ho mpanolotsaina mpikaramanady ka mody namana fotsiny kanefa isakatsakana andringana hitondra fahoriana anembatsembana ny fivoarana ary de takan'izany nanjohan'ny Daniela afaka laforondrehatra afo miditra ao anatin'ny lavaky ny leoana ary tena tafalatsaka lalina tare amin'ny faravody lavaka mihitsy Daniela tamin'izany vanim-potoana zany zay tao ohatra ny ahitantsika taratra sady ety am-piandohana raha ny toe-javatra misy eto anivon'ny firenena amin'ny isam-batan'olona miakatra ny vidim-piainana delestage avetsy averoa valana retina mamely loza maro isan-karazany takan'ireny fahafatesana tao anaty sambo reny ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny fianjairany ny helikoptera ny rano ny oramikija zay mitondratondra-drano sy faravahatrano zay miteraka fahafatesana ihany ko sy traboina maro isan-karazany ohatrany vao mendony taona de manamarina ny teniny Jehova hoe iondray fa latsaka ao anatin'ny lavaky ny leona ary falina ny fahavalo eo anatrehan'izay hoe alao aloha ho jerevana ho tafavoaka ve sa tsy kanefa tonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mahay reza sy matanjaza matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra io no miara-mandeha aminao tsy andahoanao na afoy anao izy toky ary takina ny finoana ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny zavatra mitranga rehefa tao anatin'ny lavaky ny leoany Daniela de nantany Darius mpanjaka tamin'izany hoe mbola velonao ihany ve ianao ry Daniela namaly Daniela de Andriamanitra ozy efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny leoana satria famarinana no hitany tao amiko ary za tsy nanao ratsy ianao ry mpanjako zany ko ny zavatra andrandrantsika ary tena tokony men'Andriamanitra fa na de ao anatin'ny lavaky ny leoana azy de zao ao ny fahavalo mety mifaly hoe tsy tafavoaka tsony io maty ao io kanefa de zao mbola velona ihany ary tena akarina tao Daniela tsy nisy naratra na de ny kely ary fa ny zavatra mitranga nefa le olona nahatonga azy ho latsaka tao anatin'ny lavaky ny leona zay mifaly ny fahavoazany na tsipy tao ihany ko tsisy afabela zany na ny tsara na ny ratsy na ny marina na ny tsy marina na mikotrika korotana na mitady fivoarana samy mandalo ao anatin'io lavaky ny leona io
fa hoan'ny olo marina kosa mikakina vavan'leoana tafavoaka velona tsy misy maratra fa ny ratsy fanahy kosa voana tsipotao tsy mipaka tany amin'ny faravody lavaka de efa nanapatapaka azy ny liona ary natsipotao izy mba mifaly aman-jany ary zay no atahorana taona 2024 de taona famalian'Andriamanitra ary tsy vitan'ny olon-dratsy fotsiny fa isy fetraikany eo amin'ny ankohonany sy ny fianakaviany ny zavatra ratsy rehetra nataony tsika nilaza nefa hoe zany rehetrarehetra zany ange mbola zavatra secondaire ivelambelany fotsiny fa nitanjona kendren'ny devoly de manoloana ny fankevina zay mitranga ny atonga ny olona eritreritra fa tohatra ny tsy mitahana Andriamanitra de miala amin'ny finoana de tonga amin'ny fiemorana zay fotsiny no andrasan'ny devoly ary zay nefa vao mainka mahamafy ny loza hiatra amin'ny sambatan'olona tsiraray avy satria raha ny fahavalo tao amin'ny testamenta taloha fantatra ny fahavalo mihitsy tsy resiny zany mihitsy ny zanak'Israely tsy resiny fa ny fomba atao andresena ny zanak'Israely de ny fitaomana azy hiala amin'ny Jehovah Andriamanitra fa raha vao miala amin'ny Jehovah Andriamanitra izy de resy anady zay ko nefa ny zavatra tokony ho aho atsaitsika am'izao vanim-potoana zao amin'ny vanim-potoana tsy enterantsika amin'Andriamanitra de zao na inona loza mitranga de hiteraka fahavoazana ho atsika tsiraray vanim-potoana zao tokony iraisa-po iraisa-tsaina hitodiana amin'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra mitranga tsika tsy ahafoana ny loza fa manoloana ny loza zay mitranga de misy kosa ny fiarovan'Andriamanitra ary nampanantena izy eo anatrehan'izay satria tsy hitsitsy ny fahavalo mahereza sy matanjaho izy aza matahotra namana azy fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy andahoanao na hafoy anao izy zany hoe mampirisika Andriamanitra mba hitohizany de ary manoloana zay tenin'Andriamanitra zay de azo antoka ny fandreseny de tahaka ny Daniel mivoaka tao an-davaky ny liona azo antoka fa ho tafavoaka ny firenena tsy haratra akory ary de ho tankana ny fahavalo eo anatrehan'izay satria Andriamanitra no manakombona ny vavan'ny fahavalo rehetra tsy hamiravira ny olona mandeha amin'ny fahamarina ary teo indrindra na tonga tsika nananatra tamin'ny farany na iza hatramin'ny tompon'andraikitra faratapony ka hatramin'ny madinika indrindra raha hivoaka ho amin'ny fandresena tandremo miala amin'Andriamanitra velona ary zay no nahatonga tsika nandray ny Deutéronome atoko 9 zay mifampitohy amin'io Deutéronome atoko 1:30 taty aloha satria mampanantena foana Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely hiditra any amin'ny tany tondra drono sy tantely ary ampahafantarin'Andriamanitra ny zavatra ho azo ny tombotsoa no raisiny ao anatin'izay kanefa mametraka fitsipipitondratena zay le fipetra tahaka ny hoe fipetra ara-pahasalamany mba hiadivana amin'ny valanaretina de fipetra apetrak'Andriamanitra mba hahatonga an'izay le fiadanan'izay ho raisiny tsy zao akory fa zahan'Andriamanitra toetra ao anatin'ny zavatra sarotra mba hahita an'izay le hoe fifaliana rehefa tonga ny fandresena sy ny fiadanana ary atsapaniny vahoaka fa tena misy io Andriamanitra io ahafantarany fahavalo ihany ko fa tena mahery ny Andriamanitra ary mahana tanteraka ny teniny io Andriamanitra io tsy maintsy ho tonga amin'ny fandresentsika kanefa raha tonga amin'ny fandresena de inona ny zavatra tokony ho tandremana de tandremana ny fiavonavonana tandremana ny fanatonoana n'Andriamanitra somary lavalava teo Deutéronome atoko 9 na de efa nidresantsika ary de averina ihany mba ho tafalatsaka ao anatin'ny fo ahatonga atsika iray fo iray saina manoloana ny loza zay mitranga de tokony hiaraka nandratra vavaka ho an'ny sambatan'olona ho an'ny tokantrano ho an'ny fiangonana indrindra ho an'ny firenena na de mafy arany zavatra mitranga afaka miditra mitsehatra maneho ny fahagagan'Andriamanitra mba ahatonga atsika ho tafavoaka tanteraka ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny teniny Deutéronome atoko 9 de raisitsika hatramin'ny 17 de vakitsika arabaky teny moa izy tamin'izany fa isotomba atsika lesona ny amin'ny zavatra zay ho tanterahan'Andriamanitra
amintsika fa Jehovahandriamanitra ozy efa piditra anao any amin'ny tany soa de tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny loha sasy ny tendrombohitra, tany misy varitritrika sy vary ordia sy voaloboka sy aviavy ara-ponga be an-danitra, tany misy hazo oliva sy tantely, tany izay hinananao hanina amin'ny fanaranam-po sady tsy hanan-java-mahory akory eo ianao, tany misy viso vato ao aminy ary eo amin'ny tendrombohiny no hiadinao varahana, zany hoe entina ilazana fa le tany ampanantenan'Andriamanitra de tany ampoko ny sosiny harena ary ampy hiadana an'lay olona. Kanefa eto tsy mbola tonga ao ny zanak'Israely fa milaza fotsiny izy hoe manahoana ny toetoetra n'izay tany zay omeny Jehovah zay, de milaza koa izy amintsika manahoana ny zavatra hiainantsika hoe tena hihinan-kanina amin'ny fanaranam-po ary tany zay tena feno harena. Rehefa mihinana ianao zany hoe mametraka am'izay izy le fipetra ho avy ange zany ho tonga amin'ny fandreseny fa misy fampitandremana nefa eo anatrehan'izay rehefa mihinana ianao ka voky ozy ary misaotra ny Jehovahandriamanitra ao no mitany soa zay nomeny ianao de mitandrema fa andro adininao Jehovahandriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny zay andidiko anao anio. Fandrao rehefa mihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao ary mihamaro ny ombonao sy ny ondry amanosinao ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra de hiavonavona ny fonao ka ho adinonao Jehovahandriamanitra ao zay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana zay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady matahotra zay misy menarana afo sy maingoka de tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano anao avy tamin'ny vatolampy afo vato zay nanome anao mana hoanina tany anefitra de zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy izahan-toetranao ary anisy soanao any amparany ary andrao ianao anao anakapo hoe mitanjako sy ny herin'ny tanako navoriko zao harena be izao fa tsy rovy Jehovahandriamanitra ozy fa izy no manome anao hery ahavory harena mba ory ny fanekeny zay nianianany tamin'ny razanao takany am'izao anio izao. Zay le fipetrapetrakaandriamanitra taka an'le fipetra ara-pahasalamana fa misy zavatra ara-panahy takin'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fitantanana ny olony tsy raray avy tam'izany vanim-potoana zany de hoe tantarany zanak'Israely mety misy ilaza hoe any zanak'Israely zany fa zay le hoe olona miaraka amin'Andriamanitra ary miteny amin'ny fomba rehetra Andriamanitra mameno teny fikasany fa io ny zavatra ho tanterahany Jehova tsy maintsy ho tonga ny fandresena fa matetika nefa ny olona ao anatin'ny fahoriana tafatodika amin'Andriamanitra ihany ake izy fa rehefa miadana ka manana harena manana haniko hoanina mitombo ny ombony mahavita trano de manjary manadino an' Jehova ary zay ny tenen'i Jehova ho tafavoaka ihany kanefa raha ho tafavoaka tandremo adinonao Jehova tandremo mieritreritra ianao ka hanao hoe nitanjako sy ny herin'ny tanako izy no navoriko zao hareny zao fa tsarovo izy Jehovahandriamanitra ao fa izy no manome anao hery avory hareny mba ory ny fanekeny zay nianianany tamin'ny razanao takany am'izao anio izao. Tena mila fitandremana na de tsy mbola tonga ary zany fa ho tonga de apetraka Jehova de ny meloa daholo taka ny ilazany loza lazainy de ny meloa mba hiomanana de toraka zany keo milaza soko izy mba hiomanana kanefa ny fiomanana tsy hoe rehefa tonga mifandresena ianao vo andray fanapa-kevitra fa de n'izao de mianatra miazona an'Andriamanitra mandrakariva fa inona kosa nefa ny zavatra hitranga tenen'i Jehova raha tsy zay ny fipetra raha ny olona ny andiny fa 7:20 fa raha manadino an' Jehovahandriamanitra mihitsy ianao osy ka manaraka izay andriamanika hafa sady manompo azy sy miankohaka eo anatrehany de milaza aminareo marimarinao fa haringana tokoa ianareo taka ny andringanana ny firenena samihafa zay haringan'i Jehova eo anoloanareo no andringanana anareo satria tsy niainy ny feon'i Jehovahandriamanitra reo ianareo. Zay ny zavatra hitranga isy ny fandringanana amin'ny vanim-potoana manadino ka mieritreritra fa ny hery mitanjaka
ny fahefana ny voninahitra sy ny areny no eritreretana fa na tonga fandresena fa den'zao de ny tsy mbola tonga zay fandresena zay de tadio fa Jehovandriamanitra no miara-mandeha amintsika tsy andao na avoy atsika izy ka raha tonga fandresentsika de herin'Andriamanitra madio fa tsika fotsiny manaiky ho fiasany ka tsisy rere eo anatrehan'izany ary takiny zany rehetrarehetra zany zay ny fanetretena takiny tenin'Andriamanitra mba ho arahan'ny olona tsiraray avy ary io no natonga atsika ny sitona lesona tamin'ny tantarany Ozia mpanjaka zay tamin'ny vanim-potoana niarahany tamin'i Jehova de tonga na hery indrindra izy ary nahagaga ozany nanambina anazy fa inona ny zavatra mitranga de raha vakitsika ny tantara faharotoko fahenina amby roapolo isy tomatsika lesona satria tena nafinaritra ny tantarany Ozia tamin'ny tapany voalohany fa rehefa tena tonga zay le fanambina n'Andriamanitra zay de nanjary nanadino an' Jehova izy miaraka tamin'ny mpaminany izy nihainy ny feo mpaminany izy tamin'izany vanim-potoana zany fa rehefa tena nambinina izy na hery izy de zao tsy miraray intsony ny mpaminany fa lasa nipetraka teo amin'ny toerany mpaminany ray Ozia ary lasa ny salovana ny andraikitra tsy hitandrify azy ary matetika io manerana n'ty zao tontolo zao ty mahavoa ny mpitantana firenena mieritreritra fa ny heriny ny laza ny tanjany ny volany ny arenany no mahatonga azy io manao zinona ny mpanompon'Andriamanitra ary matetika ary de zao manana fahefana mihitsy izy satria matetika ny mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana eo ambanin'ny fahefana ary anofo mandrakariva ke fa tsy midiky zany hoe ambanindreo fa natao hitondra ny afatrafatra anatra mba ho arahany mpitantana mba isiny fivoarana tanteraka fa ny avonavina ny fony Ozia tahaka ny fiavonavonany ny ankamaroany ny mpitondra firenena manerina n'izao tontolo zao ary zany no angatahantsika amin'Andriamanitra mba tsy ho tanteraka amintsika satria tena hafa mihitsy zany hoe mpitantana firenena zany hafa ny mpitantana ara-panahy natao hiara-miasy reo fa tsy natao hifangalatra andraikitra de inona ny zavatra mitranga ny andininy fahenina amby folo ka hatramin'ny andininy fa raiky amby roapolo ary nonona hery Jesosy de ny avonavina ny fony ka nanao zay ratsy fa nivadika tamin'i Jehovandriamanina ka niditra tamin'ny tempolin'i Jehova nitoro-didika azo manitra teo amin'ny alitara fa ndorona didika azo manitra hitantaratra nge zany na de amin'ny firenena azy ny ataon'ny olona sasany zato ohatra ny tena miditra mihitsy eo amin'ny tempolin'i Jehova zay tena mametraka ny tena opitsorona ka mampanaiky ny olona zay manaradia azy manana ny toetrany Ozia zay nanana reny nanana laza na hery de lasa fanaovana tsinitsinina n'Andriamanitra zany de inona ny zavatra mitranga fa niditra nanaraka azy kosa ozy azary ampisorona mba amin'ny valopolo lahy tamin'ny mpisoron' Jehova de lehilahy samy mahery avokoa ary nanohatra ny Ozia mpanjaka reo ka nanao taminy hoe tsy rarahanao ry Ozia ozy ny andoro-didika azo manitra ho an'i Jehova fa mpisorona ihany de nytaranaka arona zay nao masinina andoro-didika azo manitra miala amin'ny fitoerana masina fa nanao zay mahadiso ianao ary tsy voninahitra ho anao eo anatrehan'i Jehovandriamanitra hoy izany nanarina le mpanjaka fa saingy izy moa mpanjaka be voninahitra manano ny arenany ary eo ambany fahefana reo olona reo tsy ninono teny intsony satria efa nalaza de inona ny zavatra mitranga safoko Ozia ozy ary nisy lovita eny an-tanany andorony didika azo manitra ko raha mbola ny safoka tamin'ny mpisorona izy de nisy abokana ny potra tamin'ny androny teo anatrehan'ny mpisorona tao trano Jehova tany ilan'ny alitara fandorona didika azo manitra ary aza raha mpisorona be sy ny mpisorona rehetra ozy de nanatrika nijery azy ka indro boka ny androny de niroahana hiala teo izy nefa ny tenany de mba nivoaka faingana ihany keo satria Jehova efa namely azy Jehova am'izay nitondra fandriganana ary tsy vitan'izay fotsiny ary Ozia mpanjaka ozy de boka mandra-pahafatiny ka nitoetra tao an-tranony tokony satria tsy nahazo niditra tao an-tranony Jehova intsony izy zay ny zavatra mitranga tamin'ny efa rany Ozia zay tena nahagaga ny fanambinana na ary tonga nahery izy tamin'ny vanim-potoana ny rahany tamin'i Jehova fa rehefa niodina tamin'i Jehova kosa de zao mandra-pahafatiny ary io no mahatonga atsika
hiteny mandrakariva hoe vanim-potoana amalian'andriamanitra ny olona mpiavonavina de taona 2024 ity ary na inona ataon'io zay ampanjaka tsy hitafaverina hitantana ny firenena tsony izy mandra-pahafatany ary toraka zany keo nao ampahafantarina ny olona mpiodina miteraka korotana am'izao vanim-potoana zao tsy hitafaverina eo am'ny fitondrana zany tsony mihitsy satria tsy araka ny sitrapony ary nefa fananarina koa ndrao de mizotra manaraka ny diany ka tonga tena fatsopana tenany eo am'izay zavatra eritreretiny tsy maintsy mivoaka ampandresitsika raha ny tantarany Daniela raha ny Deutéronome toko faraky amby telopolo na de everina fao anatin'ny lavaky ny leona azy mifaly ny fahavalo tsy tafavoaka tsonindreo fa mahagaga nefa ny fanavotan'Andriamanitra kanefa raha ho anavitra Andriamanitra ndao de mieritreritra fa nitanjaka sy ny hery no tonga an'izany satria mbola hiditra lalindalina kokoa tsika hijery ny zava-miavina mahakasika an'ity taona 2024 ity ary mandritro ny taona no hijerevantsika an'izany sy anamarinatsika hoe marina ve ny tenin'Andriamanitra sa tsy fa eto aloha de mifepetra no apetraka fampanantenana natao tsy maintsy ho tafavoaka kanefa zay le vanim-potoana zay atongavany fandresen'izay de miatserovan'ny olona fa tsy nierina ny tanjaka zay ananany fa Jehova no miara-mandeha amintsika tsy andao na afoy atsika izy fa taka ny andringanano zay amin'ny Deutéronome toko fahavalo reo firenena samihafa zany hoe andringana ny fahavalo reo no efaran'ny olona zay miondina aminy fa ho aringana taka an'ireo koa ny olona anao voalaza ny soratra masina inona na tonga ny Ozia tena ringana raha mijeritsika zay voasoratra any amin'ny obolana toko fa 9 de ny 9 obolana toko fa 9 ny 9 io foana ny matetika mitranga tsy ao nivon'ny fitantanana ny firenena fa na misehatra ra-panako azy rehefa manompoka tonga zay ny voninahitra ny lasa manompoka betsaka ny olona manara de manjary miavonavina manao tsinitsinina an'Andriamanitra mieritreritra fa niherin'ny tena na tonga ny zavatra rehetra ozy lazain'ny obolana ny 9 hoe ny fiavonavonana ozy meloa ny fahasimbana ary ny fanamindrehare meloa ny fahalavona io ny tandremana na inona zavatra mitranga ka mahatonga fahongazana ny avonavina tandremana fanamindrehare tandremana fa mahatonga fahasimbana ary mahatonga fahalavona araky ny lazain'ny tenin'Andriamanitra ary inona moa no mahatonga an'izany satria halan'Andriamanitra zany halan'Andriamanitra Jakoba toko fa 4 de zao ny voasoratra ny 5 Jakoba toko fa 4 ny 5 ary ataonareo fa miteny foana ny soratra masina ozy ny fanahy zay nampitoerina atao anatsika ka de iriny amin'ny faharipo nefa ny 5 nefa manome fahasoavana bebe koa izy ka hoy izy Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina ozy fa manome fahasoavana kosa ho amin'ny manetry teny zay ny zavatra ny fanahy zay nampitoerina atao anatsika de iriny amin'ny fahasaro-piaro nefa manome fahasoavana bebe koa izy ka hoy izy Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry teny io ihany ny lala tokana ary zay le fanetry teny zay de fanekena ilefitra eo ambanin'ny fitantanan'Andriamanitra fanekena ny sitrapon'Andriamanitra fanekena ny sepetra apetrak'Andriamanitra tahaka ny amin'ny setra ranofo manoloana ny aretina matahotra sy mangofotra ankehtsika de lasa ohatra ny voasarika ho azy anaja ny fepetra ara-pahasalamana kanefa ty mofo ty tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra manahoana ny fiarovantsika azy fa le fanahintsika zay antoka hidirantsika ny fiainana mandrakizay kanefa tsy amin'ny fotsiny ny zavatra ataon'Andriamanitra fa mitsinjo ny ara-nofontsika ka raha mikatsaka ny fiainana mandrakizay isika de Jesosy milaza hanampy anareo ny zavatra rehetra zany hoe ny fiarovan'Andriamanitra manoloana ny loza de tonga omeny maimaimpona ho an'ny olona ny matahotra azy
rehefa mandeha amin'ny fanetretena ka rehefa tonga amin'izay le fandresen'izay de tandremana ny avinavina satria nyteny sorarmasina de milaza mazava tsara hoe Andriamanitra osy manohatra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Zay no andrasana amin'ny mpitantana amin'ny tompona andraikitra rehetra, mpitondra firenena, mpitondra fivavahana satria tsy mpitondra firenena rery ihany anke matetika no tonga ny fiavinavonany fa na mpitondra fivavahana azy na de tsy tononona raha ny anarany fa vavolombelona mahafantatritsika amin'izao vanim-potoana zao mitoetra sasatsasany ataony mpitarika fivavahana zay tonga amin'ny fireriana sy ny fiavinavona tahaka ny hoe izy mihitsy ny ten'Andriamanitra fa misy vanim-potoana voatendron'Andriamanitra ho aringan'Andriamanitra reny olo reny satria tsy zakan'Andriamanitra ny fiavinavonana anke de fametrahana ny tena hitovy amin'Andriamanitra ary io no natonga ny Satana ndroana tany an-danitra satria nametraka ny tena no mitovy amin'Andriamanitra izy ny avinavina ny fony de nahazery de ny amaranantsika azy ny tenin'i Jesosy Kristy. Lioka 4:11 Lioka 4:11 de ny 9:12 Lioka 4:11 de ny 9:12 ny 9:12 fa raha misy manasana ozy mandehanaka mipetraha eo amin'ny fitoerana oriana indrindra ary efa tonga lay nanasanao de mahazo manao aminao hery sakaiza mandrosoa etsy aloha kokoa de ahazo aja eo mason'ny olona zay miara rehetra miara mipetraka mihinana aminao ianao fa zay rehetra manandra tena ozy no ahetry ary zay manetry tena no asandratra fanoharana no nataon'i Jesosy eo amin'izay atao rehetra manetry tena fa zay manandra tena ozy no ahetry ary zay manetry tena no asandratra ary zay ko ny lalana tafavoaka atsika na de eritreretina ary fa latsaka ao andavaky ny leoana isika nisy ampatan'olona le tena tsisy lalana ahafahana mivoaka ary de tsy takona fiainana amitsika nitozavatra mitranga voamiandony taona ohatra ny kivy ange ny fanahy manoloana ny loza maro isan-karazany tsy ny aretina rery ihany zay mamely amin'ny fomba tsy takatry ny sainy e tena ohatra naho ao anatin'ny lavaky ny leona mifaly angeny fahavalo ao anatiny hoe tsy tafavoaka o tsony eo fa saingy raha mandeha amin'ny fanetretena de ozy ny lazay ny tenin'Andriamanitra ary Jesosy manamafy n'izy io zay manandra tena ozy mahetry ary zay manetry tena no asandratra de otorana miatoko faraiky amin'ny 3 ary teny fikasana tokony hotazomitsika averimberitsika eo mivavatsika mandrakariva manoloana ny toejavatra misandra andalovana mahereza sy matanjaza matahotra namana azy fa Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andahoanao na foianao izy voninahitro an'Andriamanitra reriany vavakisika Jehovah Andriamanitra raha eo de misotranao amin'ny teny fikasana zay nomenao sy fampahirezana manoloana ny toejavatra sarotra zay andalovana kivy ny fanahy ny vahoaka ary matetika mieritreritra mihitsy hoe aiza zay Andriamanitra ary mitady hiala amin'ny finoana kanefa ny teninao mamerina amlaonina tsy njovy ny olonao tsy njovy ny fiangonana zay mitady ny fanarenana tsy njovy ny firenena indrindra ny mpitondra entina iambavaka manokana eo mipela-tanànao tompo mba tsy ho tonga amin'ny fireriana fa iankina aminao mandrakariva eo amin'ny fitantanana firenena mba hiedana ny vahoakanao manoloana ny toejavatra sarotra tsisy azonay ataova tsy maintsy mitranga zany raha velanao hitranga mba hizahana toetra anay ahatonga ny vahoakanao hitodika tanteraka aminao fa ao anatin'izany toejavatra sarotra zany indrindra misy ho ny voninahitra de mba ho tanteraka taminay ny zavatra nataony tamin'ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego eo amin'ny fotoana zay eritreretan'ny fahavalo fa ao anatin'ny laforony rehetra hafa tsy manana fahefana aminay ny afo fa tafavoaka velona miaraka amin'ilay zanak'Andriamanitra eo amin'ny fotoana zay mbola eritreretan'ny fahavalo fa ho andavaky ny leoana nisy ambatan'olona ny firenena ny zavatra nataonao tamin'ny Daniela naoka ho tanterahanao aminay indrindra tanterahanao amin'ny firenena
misy ny vanim-potoana izay voatendrinao ampiakarana ny Daniely mandavaka ny leona dia toraka izany to zao firenena zao tsy isy voakasika tsy aratra ka ho tampina ny vavan'ny fahavalo dia matoko sy mino fa dia ny fikasana izay nomenao dia ho tanterahanao mba ho fanantenana ho an'ny olonao tsirairay avy misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Navelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy amanona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.